hoe l'enfance est début de l'infini. Ny ankizy no avy n'izao tontolo izao, fa ny ankizy ihany koa no avy ny firenentsika malagasy. Iara-malala nefany fa betsaka tokoa ny zavatra mila vaozina resaka fahasalamana, vita be zavatra hitantsika na amin'ny Facebook zany, na amin'ny internet, na fantatsika ihany koa zavatra mitranga amin'izao hoe betsaka ny olo sy tanàna tsy manam-bola ny olona entina hitsaboana. Eo ihany koa no tsy fisiny ny toerana fitsaboana ohatra amin'ny taloha, ohatra zao hoe nisy ny dispensaire raha ohatra hoe manao vaksiny ny ankizy, manao kankana, afaka mahazo fanafody izay ilaina ohatra hoe zavatra base tsy misy misy an'izao. Ny association divine Madagasikara zany zavatra ataonay dia mandray an-tsanana ny ankizy any Madagasikara, misy ireo tsaboana ny toerana. Tsisy hoe aretin'inona ilay izy fa aretina rehefa marary zany ny ankizy kely, ohatra hoe ny ray aman-dreny zany tsy manana vola enti-manana hitsaboana andreo ankizy ireo, dia izay no asan'ny association divine mitady prise en charge ho an'ireny zaza ireny. Misy ihany koa ireo ankizy efa nitsaboana taty ivelany, maromaro ihany izy ireo. Malheureusement nisy zany hoe naleny nitsaboana misy-taona ny famabolana maro taty ary tsy avitra, dia eo zany hoe tsika après jerena. Dia ihany koa zany ny zaza amin'ny toerana izay tsaboana ihany koa. Alors, solidarité féminine au service des enfants malades. Ahoana nahatonga ny association divine? Dia ny nahatonga ny association divine zany tena fa ohatra tsika rehetrarehetra tamin'ny voalohany tsy nalala ny inona mihitsy ankoatran'ny hoe mahita tamin'izay Valencia ny anarany asambarana hoe mila didina kimakia be transplantation taty andafy. Dia reny ny tena fa nitovy fotoana tamin'ny zanako faravavy izy tamin'izay fotoana izay 6 mois teo. Dia izaho moa dia niteny tamin'ny ray aman-dreny hoe tsy ara-bola no afaka nampiako anao fa ezakako alefa mailany amin'ny hôpital rena dia efa hitady solution raha ohatra ka hoe misy zany. Tamin'izany tena mbola tsy nalala mihitsy tsy nisy relation ohatrany amin'izao hoe amin'ny ambassade sy ny resaka ara-pahasalamana. Dia nanomboka teo 4 mois tena ohatrany hoe une vie de jour et nuit zany tena hoe nitady démarche hoe inona natao amin'ity zazakely sa ohatrany hoe mandray tamin'ny ray aman-dreny lasa ohatrany hoe zanako mihitsy fa lavitra zany ilay zazakely. Dia après des débats tena hoe ady mafy dia mail à gauche à droite, dia au final tonga teto ihany zany ilay zaza. Dia nanomboka ohatran'izay mbola tsy association tamin'izany fa nitenako ihany. Tonga teto ilay zaza dia voatsaboran-dalàna vita ny transplantation. Ataoko fohifohy ilay izy satria ilay totra détail dia somary sarotrarotra ihany. Nanomboka tamin'izay dia misy mity nga mahafantatritsika ilay zazakely nivotomafy fety amin'ny 2015 iny. Dia mbola za ihany koa zany tamin'izany mbola tsy association no nanao ny démarche rehetrarehetra sy ny visa. Dia mbola ok ihany koa fa zany malheureusement efa tara be sady tsy fantatra akory zany dia tena aretina. Eo koa zany ilay olana any Madagasikara somary misy tabou na hoe somary misy menatra. Dia tsy naleny dossier médical ohatran'izany tsy mivoaka dia izay zany ohatrany hoe maika fotsiny io dia hanampy ny dokotera aty hoe aleo izazy io mandefa mila didina. Ilay izy zavatra plus grave satria efa cancer efa avancé be. Dia ilay zaza moa tamin'ireny maty tany anaty teo amin'ny aéroport tsy tonga taty akoriny. Nanomboka teo dia nisy indray tolotra kely ngamba nefa fantatrareo koa tolotra kely ohatran'iny ihany izy dia tonga teto novembre 2015 ary zany ho nandray azy tao an-trano karakaraiko ary lasa tutrice légale mihitsy moa za ohatrany hoe reniara-po nandray anazy izay mivady sy ny zanako anankiefatra tao an-trano ary nievaka dia ny hôpital tany Irery no nandray azy. Ny hôpital rehetra teto en France tsisy mety nandray azy tsony fa hoe il y a rien à faire. Hoe alefa mody amin'izao ilay zaza tena hoe nanimba fo tamin'izany ny vazany hoe manao hoe alefa mody amin'izao izy fin de vie. Tsy possible tamin'ny minute zany hoe déjà fatatsika ngamba hoe ahoana situation hôpital any amintsika. Resaka fin de vie eto andafy zany c'est peut-être plus acceptable satria hoe afaka misy fanafody injection sy ny rehetrarehetra ny zaza efa français ny olona marary. Any amintsika tsisy soins palliatifs zany. Raha miteny dokotera hoe raha mbola azo natao fa nefa fantanareo tsy hoavitra dia mbola azonao amin'ny hôpital sisy hafa izy tsy voatery hoe hiteny
dia iny zany manana an'izay hoe eto amintsika dia hoe alefa ilay zazamoly dia tsy nanaiky moa zany satria hoe sendra mba hialanena ihany dia le natany rouen dia mitsaboana ihany ilay zaza dia à un moment donné zany misy espoir hoe sitrana le zaza nefany efa nisy métastase zany tany ambohany dia maintsy na dia teo raha hoe niezaka be chimiothérapie radiothérapie sisisa dia malheureusement maty any ilay zaza juin 2016 dia mamonana nanomboka teo zany dia efa zazakoty efa nisy hoe zazatelo na roa dia tapa-kevitra zany ny tenako hoe tsy afaka na eo arany hoe protection fanao manana ny vie personnel vie familiale reny zaza hoentiny reny sy ny sisa tokony misy démarche atao dia ny ambassade zany no tenana hoe manao venao association ce sera beaucoup plus facile moramora kokoa anao mba officialisena le izy hiarovana ny ankizy arovana amin'ny ray aman-dreny fa na ny tena kokoa arany sy fianakaviako sy amoramora kokoa zany ny asa atao dia nanomboka tamin'izay dia misy ahoana zany anaovako an'izay dia eo zany le hoe solidarité féminine tsy nanam-bola tsy olona hoe manan-karena koa izay koa zany tiako ampitana amintsika tsy voatery izay fa manana hevitra dia za zany tsy voatery hoe talon tsara be ilay izy fa za olona tia mandihy dia nampiasaiko izay zavatra izay anapiako ny zaza malagasy juste asiko anareo kely kosa izay nateraka ny association divine Madagasikara aloha tamin'ny voalohany dia hoe Zumba divine